Amen. Miarabantsika rehetra ry havana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Tafahoana indray amin'izao amin'ny alalan'ny vidéo mitohy ny fampianarana na ny famehezana ny tenin'Andriamanitra ahafahantsika mandroso amin'ny fahalalana ny tenin'Andriamanitra, fahalalan'Andriamanitra izay mifidy antsika. Ka dia mampirisika antsika moa izany ny tena marina hamaky ny tenin'Andriamanitra. Ny lesona efa hitantsika teo aloha dia ny miresaka ny atao hoe baiboly, ny miresaka ny fidianan'Andriamanitra ny taranak'Israely hatramin'ny Abrahama sy Isaka sy Jakôba sy ny nahatonga azy hoe Israely sy ireo taranany 12 mirahalahy zany izay nahatonga natao hoe Israely. Androany tsika dia resaka manokana ny hoe ny Andriamanitry Israely. Ny Andriamanitry Israely zany tsy mipetraka fotsiny hoe tantara mitantara ny mponina na ny vahoakan'i Israely fa mitantara ny fifandraisana tamin'ny fifanekena nataon'Andriamanitra tamin'ny vahoaka Israely io. Zay no resahantsika ihany koa, ary izay no resahan'ny baiboly rahateo koa. Ny tenin'Andriamanitra miantsika azy voalohany dia amin'ny Exodosy 7:7 ka hatramin'ny 5:10 aloha zany vakiantsika. Dia efa mampirisika antsika zany fa betsaka ny tenin'Andriamanitra ho vakiana, ka dia mampirisika antsika efa nomana ny tenin'Andriamanitra hametrahantsika zany hoe iza ilay Andriamanitra Israely io. Amin'ny anaran'i Jesosy ny Exodosy 7:13. Hoy Mosesy tamin'Andriamanitra: indro rehefa tonga any amin'ny zanak'Israely aho ka hiteny aminy hoe Andriamanitry ny razanareo no efa naniraka ahy ho aty aminareo, dia niteny amiko izy hoe iza moa no anarany, dia ahoana no havaliko azy. Hoy Andriamanitra tamin'i Mosesy: izao izay izy. Ary hoy koa izy: izao no lazainao amin'ny zanak'Israely, izao izay izy no naniraka ahy ho aty aminareo. Ary hoy koa Andriamanitra tamin'i Mosesy: izao no lazainao amin'ny zanak'Israely: ny Tompo Andriamanitry ny razanareo dia Andriamanitry Abrahama sy Andriamanitry Isaka ary Andriamanitry Jakôba no naniraka ahy ho aty aminareo. Izany no anarako mandrakizay, ary izany no iantsoana ahy hatramin'ny taranaka faramandimby. Amen. Zay zany no tenin'Andriamanitra voalohany ametrahantsika izao anarana hoe fampianarana hoe Andriamanitra ny Israely. Io Andriamanitra Israely io koa zany arak'izay teny vakiantsika teo zay dia misy anarana maromaro no nomen'ny Israely azy dia ny mponina Hebreo zany. Ny anankiray dia ny hoe amin'ny teny hoe El na Elohim, amin'ny teny frantsay moa zany ataony hoe Dieu, amintsika malagasy izy atao hoe Andriamanitra na hoe Zanahary. Fa zay no anarana iantsonan'Andriamanitra eo amin'ny zanak'Israely voalohany indrindra hoe El na Elohim. Be da be no anarana hitondrana an'izany ao anaty baiboly fa tsy ho vakiantsika manontolo. Ny atao hoe Betel, tranon'Andriamanitra, izay natsoina azy eo amin'ny baiboly Bet, trano, El, Andriamanitra, tranon'Andriamanitra, Betlehem, trano nanamboarana ny mofo. Be da be zany ny teny na ny anarana indrindra hoe anaran'ireo anjely maro: Rafael, Andriamanitra manasitrana, Gabriel, mpanafaka, sy ny ireo anarana maro zany izay mitondra ny mankana ny hoe Andriamanitra hoe El io na Elohim. Dia ny anankiray izay vao avy nivakiantsika teo dia le hoe izao izay izy. Zay no tenenin'Andriamanitra hoe zay ny anarako izy dia tsy azo ovana. Raha ny tenizana tsy voatonona io anaran'Andriamanitra io fa amin'ny teny frantsay izy ilay atao hoe tetragrama amin'ny Hebreo YHVH, zay ny anoratana azy amin'ny teny frantsay, fa amin'ny Hebreo izy hoe Yod He Vav He. Zay zany ny tena fanonona azy amin'ny Hebreo. Io zany tsy voatonona
fa azontsika atao anaty fonosana kely efa misy fampianarana fanazavaina ny amin'ny anarana hoe Jehova. Amin'ny baiboly indrindra ny baiboly protestanta malagasy ihany magaga no misy an'io hoe manonona an'io anarana Jehova ao anaty baiboly io. Na ny baiboly katolika tsy manometraka an'io anarana Jehova io fa Yahvé na Yahweh, fa amin'ny baiboly protestanta malagasy ihany no misy an'io. Amin'ny teny frantsay izy l'Éternel, zany hoe ilay Andriamanitra maharitra mandrakizay hatramin'ny taloha indrindra ka mandrakizay, izay no antsoina anazy, fa tsisy mametraka an'io mihitsy. Raha mamaky baiboly teny frantsay ianao tsisy an'izany Jehova zany mihitsy fa nisy fampianarana amin'izany teo mampirisika antsika raha any amin'ilay ho avy Jesosy, zany hoe ilay anaran'Andriamanitra. Fametinana kely angambany mba tsy hanaitra anareo fa inona indray zany no tantaraina zany, fa ny tompo tamin'ny namanginy zany, za manokana moa zany nivanginy nandritry ny alina tao anaty nofo ny tenenana VN 4 mandaparay ny andro. Iza ny tena témoin de Jéhovah hozy izy, iza ny tena vavolombelon'i Jehova, dia ny valiteniny teneny tamin'izay dia zay rehetra mampiasa ny anarana hoe Jehova amin'ny fiainany na amin'ny baiboly io zany, zay no vavolombelona. Tsika no vavolombelona zany, ianao no vavolombelona raha miteny ianao isaka ny mamaky baiboly dia miteny hoe Jehova, Jehova, tsy anaran'Andriamanitra io fa nisy olona na fikambanana olona ve nametraka azy tao amin'ny baiboly protestanta tao, asa ninona ny fanarahany tamin'izany fa tsy anaran'Andriamanitra mihitsy ny atao hoe Jehova. Raha miteny ianao zany hoe Jehova ny anaran'Andriamanitra, tsisy an'izany anaran'Andriamanitra Jehova zany fa napetraka ny foronina olona taty aoriana izy io. Ary raha tena mitenintsika fa ny témoin de Jéhovah dia tsy kristianina, tsy mijoro amin'ny mitory an'i Jesosy Kristy, dia raha isika ary na ianao indray zany no mitonona matetika ny anarana Jehova dia ianao no vavolombelona mihoatra noho ilay témoin de Jéhovah izay heverinao fa tsy mino an'Andriamanitra na tsy mino an'i Jesosy Kristy indrindra indrindra. Ny anarana manaraka amin'ny hébreu zany dia atao hoe Adonai. Adonai amin'ny teny frantsay zay hoe le Seigneur, na io ataontsika amin'ny teny gasy hoe ny tompo. Ny tompo zany rehefa mahatonga antsika hoe miantso hoe ny tompo dia Adonai amin'ny teny hébreu. Dia araka ny efa nanambara teo zany fa ilay Andriamanitra Abrahama sy Isaka sy Jakoba, izay nifidy ny zanak'Israely no nifidy io anarana Andriamanitra io. Dia misy anaran'Andriamanitra na fomba fiantsoanan'Andriamanitra maro napetrany zany na nasainy nampitondray ny mpanompony maro, ireo mpaminany sy ireo olona fidiny ny ao amin'ny voalohany vakintsika dia ny Salamo 120. Amin'ny Salamo 120 no vakintsika sady ny Salamo 120 ahafantarantsika andininy faharoa hoe ilay Andriamanitra dia ilay naharitra hatramin'izay sy mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy hoe fony tsy mbola ary ny tendrombohitra na voaforonao ny tany sy izao rehetra izao, dia Andriamanitra ianao hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Izay zany ilay Andriamanitra voalohany koa iantsonana azy ihany koa na nisehon'Andriamanitra ihany koa dia ny raisintsika indray ny ao amin'ny Isaia 2:20. Izay milaza hoe ilay Andriamanitra namorona ny tany sy izay rehetra ho aminy koa, ny olona rehetra ho aminy zany, ao amin'ny Isaia 2:20, ny andiny 5 vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Izao no lazain'ny Tompo Andriamanitra izay nahary ny lanitra sy nanenjana azy, izay namelatra ny tany sy ny vokatra avy aminy, izay manome fofinaina ny mponina ao aminy sy fanahy ho an'izay mandeha eo aminy. Amen. Izay zany ilay Andriamanitra namorona ny tany sy izay rehetra eo aminy. Izay koa iantsonan'Andriamanitra koa. Misy ao amin'ny Isaia 5:20 ilay Andriamanitra tokana. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Isaia 5:20 amin'ny anaran'i Jesosy hoe izao ny tompo fa tsy misy hafa, tsy misy Andriamanitra fa tsy izao, efa nampisikina anao aho kanefa tsy nahafantatra ahy ianao. Amen. Izay zany
Tsisy andriamanitra afa-tsy Andriamanitra io ihany, Andriamanitra tokana. Zay ilay Andriamanitra, anaran'Andriamanitra koa zany izay Andriamanitra Israely moa zany resahantsika eto, fa io Andriamanitra izay niraisintsika kristianina koa satria tsika dia anisan'ny mpandova miaraka amin'ny zanak'Israely. Misy ny Andriamanitra izay tsy mankasitraka ny fanao ratsy. Andriamanitra tsy mankasitraka ny fanao ratsy. Amin'ny Isaia 7:20 niraisintsika 2 aminaran'i Jesosy hoe: fa ny helokareo no mampisaraka anareo amin'Andriamanitra reo, ary ny fahotanareo no mampiafina ny tavany aminareo ka tsy miaino izy. Zay zany ilay Andriamanitra izay tsy tia ny fanao ratsy. Dia toizantsika ihany izy indray ilay Andriamanitra ao amin'ny Jeremia 1:20, Andriamanitra mitsara. Io zany io misy amin'izao fotoana izao araka ny ambara matetika koa fa hoe ao anatin'ny fahasoavantsika miaraka amin'ny Jesosy dia tsy mitsara intsony Andriamanitra, fa i Andriamanitra ohatra izy tsy miova hatramin'ny taloha koa mandrakizay, fa mitsara koa izy io arakaraky ny fanarahantsika azy koa zany. Vakiantsika ny Jeremia 1:20 aminaran'i Jesosy manao hoe Jeremia 1:20 niraisiko teo. Nefa Andriamanitra tompon'izao rehetra izao, izay mitsara marina ka mamantatra ny vo sy ny fo, aoka ho hitako ny famaliana ho azy, fa aminao no efa nanankinako ny adiko. Amen. Zay zany ilay Andriamanitra mitsara. Dia misy Andriamanitra koa, io ilay resahantsika teo, mamindra fo ihany izy ary ny olombelona zany ary mamela heloka ao amin'ny Mika. Any amin'ny Mika 7:20 ka hatramin'ny 7:20. Mika 7:20 ka hatramin'ny 7:20 aminaran'i Jesosy. Iza no Andriamanitra tahaka anao, izay manaisitra heloka sady mamela ny fahadisoan'ny sisa amin'ny lovany. Tsy mitana ny fahatezerany mandrakizay izy, fa tia mamindra fo. 7:20 Amindra fo amintsika indray izy, ka anitsakitsaka ny fahotantsika, eny arianao ho any amin'ny ranomasina lalina ny fahotany rehetra. Amen. Zay zany ilay Andriamanitra mamindra fo sy mamela heloka ihany koa. Ary ilay Andriamanitra mitana ny teniny, na tsy miova amin'ny teniny amin'ny toko izay efa nomeny ao amin'ny Nomery 3:20. Vakiantsika aminaran'i Jesosy. Andriamanitra tsy mba olona ka handainga, na zanak'olombelona ka hanenina. Moa efa nilaza va izy nefa tsy nahatanteraka, na efa niteny va izy ka tsy notoviny. Amen. Zay zany ilay Andriamanitra mitana ny teniny na manome toky. Dia toizantsika ihany ny famakiana ny tenan'Andriamanitra, zany amin'ilay hoe anaran'Andriamanitra na fomba fiantsoanan'Andriamanitra izay ahafantaran'ny Israely azy, zanak'Israely azy, dia ao amin'ny Salamo 2:1-9. Andriamanitra izay mikarakara ny mahantra, ny malemy, ny sahirana zany. Salamo 2:2-5 azafady aminaran'i Jesosy. Rain'ny kamboty sy mpanome rariny ny mpitondra-tena, Andriamanitra ao amin'ny fonenany masina. Amen. Dia ilay Andriamanitra velona, io zany anaran'Andriamanitra koa tononontsika. Aharontsika izay ilay hoe rehefa mivavaka, raha mahafantatra ilay tenan'Andriamanitra antsika dia fantatsika ilay Andriamanitra ivavahantsika. Dia ilay Andriamanitra ivavahantsika koa dia Andriamanitra velona. Ao amin'ny Jeremia 10:10. Andriamanitra velona aminaran'i Jesosy hoe: fa ny Tompo no Andriamanitra marina, eny, izy no Andriamanitra velona sy mpanjaka mandrakizay, izay mampiororo ny tany amin'ny fahatezerany ka tsy tanty ny firenena ny fahavinirana. Zay zany ilay Andriamanitra io
dia ao amin'ny Andriamanitra izay tsy tia maka ala sy manafay ihany koa ny mpanao ratsy sy ny mpanao meloka any amin'ny Genesisy toko fahaenina andiny fahatelo amby folo. Zay zany novakitsika, zay novakitsika eto aloha. Ny amin'ny tantara voalohany toko fahavalo amby roapolo andiny fahatelo azonao vakiana avy eo tantara voalohany toko fahavalo amby roapolo andiny fahatelo na any amin'ny Amosa toko voalohany ny andiny faharoa, fa ny Genesisy toko fahaenina andiny fahatelo amby folo ihany aloha zany novakitsika. Hikazantsika ilay Andriamanitra manafay sy manasazy andiny fahatelo amby folo amin'ny anaran'i Jesosy hoe dia hoy Andriamanitra tamin'i Noa, tonga ny faran'ny nofo rehetra satria feno herisetra ny tany noho ny amin'ny olona ka indro handingana azy mba amin'ny tany aho. Zay zany mila mitandrina antsika fa io Andriamanitra io dia manafay ihany koa araky ny zavatra miseho sy zavatra ataon'ny olona aminy. Ny amin'ilay anaran'Andriamanitra Israely ihany zany dia mbola azontsika tohizana ihany ny famakiana tenin'Andriamanitra sy ny hoe fa maninona no nifidy an'i Israely tokoa Andriamanitra. Inona ny antony nifidian'Andriamanitra an'i Israely? Dia ny voalohany indrindra aloha zany hoe amin'ny fitiavany azy ho olony na hoe ho nifidiany olony any amin'ny Deutéronomie toko fahaenina vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Fa firenena masina ho an'ny Tompo Andriamanitrao ianao, satria ianao dia firenena efa nofidian'ny Tompo Andriamanitrao ho fananany sarobidy indrindra mihoatra noho ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Zay zany no antony hoe nifidian'Andriamanitra an'i Israely, ny teneniny mihitsy zany ao amin'ny Deutéronomie io. Dia takizay koa noho ny fitiavany any sy fitandroany ny fanekeny zany tamin'ireo patriarcha moa filazana azy zany dia Abrahama sy Isaka sy Jakoba, dia zay koa no nifidian'Andriamanitra ny Israely amin'ny Deutéronomie toko fafito ihany tonga dia vakintsika amin'ny andininy fahavalo hoe amin'ny anaran'i Jesosy hoe fa nitiavan'ny Tompo anareo sy nitandremany ny fianianana izay efa nianianany tamin'ny razanareo no nitondran'ny Tompo anareo tamin'ny tanany mahery sy navotany anareo tamin'ny trano nanadevosana dia tamin'ny tanan'ny Farao mpanjakan'i Ezipta. Zay zany mbola antony ihany koa no nifidian'Andriamanitra ny Israely, ary koa antony anankiray dia ny mba hitoeran'Andriamanitra zany eo amin'izy ireo, eo ampovoan'izy ireo any amin'ny Exodosy toko fahasivy amby roapolo. Ny Exodosy toko fahasivy amby roapolo ny andininy fahadimy amby efapolo no raisintsika amin'ny anaran'i Jesosy. Onona eo amin'ny zanak'Israely aho ka ho andriamaniny, ary ho fantany fa izao no Tompo Andriamaniny izay nitondra azy nivoaka avy tany Ezipta mba honenako eo aminy, izao no Tompo Andriamaniny. Zany zany tenin'Andriamanitra zany nifidianany ny zanak'Israely mba hitoetra eo aminy koa. Dia ny anankiray koa zany nataon'Andriamanitra ho fantsona. Iny ny fidianany zanak'Israely dia ilay zanak'Israely zany nataony fantsona hitondrana ny fitahiana ho amin'izao tontolo izao. Any amin'ny Genesisy toko faharoa ambin'ny folo no hamakitsika izany. Genesisy toko faharoa ambin'ny folo ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo amin'ny anaran'i Jesosy. Ary hoy ny Tompo tamina Abrahama, mandehana miala amin'ny taninao sy ny havanao ary ny tranon'ny rainao akany amin'ny tany izay asehoko anao. Hahatonga anao firenena lehibe aho sady hitahy anao sy hahay lehibe ny anaranao, ho fitahiana tokoa ianao, hitahy izay manisy soa anao aho, fa hanozona izay manozona anao, aminao no hitahiana ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Amen. Zany zany no antony fidian'Andriamanitra koa ny zanak'Israely ataony fantsona hitondra ny fitahiana manerana ny tany. Dia ny anankiray nataony fantsona koa hitondrana ny famonjena ny zanak'Israely moa zany fantatsika fa Jesosy dia avy ao amin'ny zanak'Israely ao dia
Vakitsika ny jaonina toko faharoa amby roapolo. Any amin'ny jaonina toko faharoa amby roapolo, toko fahaefatra azafady, ny andininy faharoa amby roapolo. Jaonina toko fahaefatra, andininy faharoa amby roapolo. Ny amin'ny andininy faharoa amby roapolo ihany dia manazava azy fa ho vakiako hatramin'ny andininy fahaenina amby roapolo hamporisika antsika zany maha kristianina antsika manaraka an'i Jesosy Kristy antsika. Vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Ianareo dia mivavaka amin'izay tsy fantatrareo, izahay kosa dia mivavaka amin'izay fantatray satria avy amin'ny Jiosy ny famonjena. Fa avy ny fotoana sady tonga ankehitriny raha ny tena mpivavaka hivavaka amin'ny ray amin'ny fanahy sy ny fahamarinana satria ny ray dia mitady ny mpivavaka aminy ho tahaka izany. Andriamanitra dia fanahy ary izay mivavaka aminy dia tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Dia hoy raha vehivavy taminy fantatro fa ho avy ny Mesia ilay atao hoe Kristy, koa rehefa tonga izy dia ambarany amintsika ny zavatra rehetra. Hoy Jesosy taminy, izaho izay miresaka aminao noho izy. Amen. Fanontaniana mipetraka ihany koa zany dia hoe mpamaninona Andriamanitra no nanome ny atao hoe tany Kanana ho an'ny zanak'Israely. Fa maninona izy no nanome an'ilay tany Kanana ho an'ny zanak'Israely? Fa araky ny antsoina an'i Abrahama zany raha niala tany amin'ny tanin'ny razana izy. Dia hoy izy hoe noho ny ditran'ireo mponina izay mipetraka teo amin'ny tany Kanana teo zany. Izay zany lohany anankiray, noho ny ditran'ireo olona ireo dia nomeny ny zanak'Israely ny tanàna, ny tany Kanana. Vakiantsika zany amin'ny Deutéronomie toko fahasivy, ny andininy fahaefatra ka hatramin'ny fahaenina amin'ny anaran'i Jesosy. Ary rehefa voaroaka ny Tompo Andriamanitra eo anoloanao izy ireo dia aza miteny anankapo hoe ny fahamarinako no nitondran'ny Tompo ahy handova ity tany ity, fa ny ara-tsi-panahin'ireo firenena ireo no nandroahan'ny Tompo azy ireo eo anoloanao. Tsy ny fahamarinanao na ny tsimponao no andehananao handova ny taniny, fa ny ara-tsi-panahin'ireo firenena ireo no androahan'ny Tompo Andriamanitra ho azy ireo eo anoloanao, ahatoa ny teny izay nianianan'ny Tompo tamin'ny Abrahama sy Isaka ary Jakoba razanao. Koa aoka ho fantatrao fa tsy ny fahamarinanao no hanomezan'ny Tompo Andriamanitra ho izany tany soa izany ho lovanao, satria ianao dia firenena mafiatoka. Amen. Izay zany ny anankiray nanomezan'Andriamanitra ny hoe ny tany Kanana ho an'ny zanak'Israely. Dia ny anankiray ihany koa dia noho ireo fomba fanompoan-tsampy sy fomba fanao ratsy izay nataon'ireo olona ireo teo zany tao amin'ny tany Kanana no nanomezan'Andriamanitra ny zanak'Israely azy. Hitantsika izany any amin'ny Deutéronomie toko fahavalo amby folo, andininy faharoa amby folo. Deutéronomie toko fahavalo amby folo, andininy faharoa amby folo. Azontsika vakiana hatramin'ny fahasivy ka hatramin'ny fahatelo amby folo amin'ny anaran'i Jesosy. Rehefa tonga any amin'ny tany izay nomen'ny Tompo Andriamanitra ao, anao ianao dia aza mianatra manao araka ny fahavetavetana ataon'ireo firenena ireo. Aoka tsisy eo aminao izay mampandeha ny zanany lahy na ny zanany vavy hamakivaky afo, na mpiskidy, na mpanandro, na mpanao skidy, na mpitahiry ody, na manao azy ho masim-bava, na mpanadina amin'ny olona, izay mpiantso ny fanahin'ny maty, na mpiskidy, na mpila hevitra amin'ny maty, fa fahavetavetana eo mason'ny Tompo izay rehetra manao zavatra ireo, ary izany fahavetavetana izany no androahan'ny Tompo Andriamanitra ho azy eo anoloanao. Aoka ianao ho tanteraka eo amin'ny Tompo Andriamanitra ao. Amen. Izay zany ny antony koa no nametrahan'Andriamanitra zanak'Israely eo amin'ny tany Kanana. Ny anankiray ihany koa dia ny fanomezan-toky izay efa nomen'Andriamanitra ny zanak'Israely zany tamin'ireo ataontsika amin'ny teny frantsay foana hoe patriarsa Abrahama, Isaka sy Jakoba. Deutéronomie toko fahasivy, ny andininy fahadimy efa vakiana teo ihany amin'ny anaran'i Jesosy hoe
Tsy ny fahamarinanao na ny hetsim-ponao no andehananao andovan'ny tany, fa ny aratsipanahin'ireo firenen'ireo no androan'ny Tompo Andriamanitra ao azy ireo anoloany, atony teny izay nianiana ny Tompo tamin'ny Abrahama sy Isaka ary Jakôba razanao. Amen. Fanontaniana farany zany ho apetrakintsika maranantsika izao fampianarana momba ny Andriamanitra Israely izao dia ny amin'ny hoe fa maninona moa zany Andriamanitra no nanome alalana ny Israely hanapotika ny mponina sy izay rehetra mipetraka teo amin'ilay tany Kanana. Ny antony voalohany anankiray dia nitsarana ny faharatsiana, tena ny endrika faharatsiana tafahoatra zany nataon'ireo fahasiahana faharatsiana nataon'ny olona mipetraka tao zany ao amin'ny Genesis 5:5-40 vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy mazava an'izay vakitsika 5:13 amin'izay mazavazava koa amin'ny anaran'i Jesosy. Ary hoy ny Tompo tamin'ny Abrahama, aoka ho fantatrao marina fa ho vahiny any amin'ny tany izay tsy azy ny taranakao, ary hanompo ny olona any ka ampahoriana 700 taona izy. Fa izany firenena izany kosa izay hotompony dia ho tsaraiko, ary rehefa afaka izany dia hiala avy any mitondra fananana be dia be ny taranakao, nefa ianao kosa ho any amin'ny razanao amin'ny fiadanana ho trantranty indrindra ianao vao hody mandry. Fa amin'ny andron'ny zafiafy dia hiverina aty izy ireo satria mbola tsy feno ny heloky ny Amorita hatramin'izao. Izay zany ny antony anankiray nampirisihan'Andriamanitra napotika ny tany Kanana. Ny faharoa dia ny tsy ianaran'ny zanak'Israely ny fomba sy ny fanao izay tsy araky ny sitrapon'Andriamanitra mihitsy zany teo amin'ireo tany izay nomen'Andriamanitra azy zany ao amin'ny Deutéronomie 20. Deutéronomie 20 ny andininy 4:40 ka hatramin'ny 7:10 no vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ny tanànan'ireto firenena ireto kosa izay omen'ny Tompo Andriamanitra ho lovanao dia aza asiana miangana izay olona rehetra ao, atao zavatra voahozona avokoa ireo dia ny Hetita, ny Amorita, ny Kananita, ny Perizita, ny Hivita sy ny Jebosita, arak'izay nandidinin'ny Tompo Andriamanitra ao anao. Izany dia mba tsy ampianarany anareo ny fahavetavetany rehetra izay nataony tamin'ireo andriamaniny ka tsy ataonareo amin'ny Tompo Andriamanitra reo. Amen. Tena Andriamanitra farany zany anazavantsika an'izay ny amin'ny hoe nanapotehana ny mponina sy izay rehetra tao amin'ny tany Kanana tao dia ao amin'ny Deutéronomie 7:2-4 ny mba tsy ahaizan'ny zanak'Israely hanao endrika fanompoan'Andriamanitra tsy izy zany, ilay Andriamanitra kely. 7 Deutéronomie 7 azafady 1 ka hatramin'ny 4 anaran'i Jesosy. Rehefa hitan'ny Tompo Andriamanitra ao ianao ka tafiditra amin'ny tany izay efa nidiranao holovana dia firenena maro izay firenena 7 lehibe sy mahery noho ianao no voarokany hiala eo anoloanao: ny Hetita, ny Girgasita, ny Amorita, ny Kananita, ny Perizita, ny Hivita ary ny Jebosita. Ary rehefa voatolotry ny Tompo Andriamanitra ao eo anoloanao ireny ka resinao dia ataovy ho zavatra voahozona mihitsy izy ireny, fa aza manao fanekena aminy na mamindra fo aminy. 7 aza mifanambady anaka aminy ny zanakao vavy dia tsy omenao ho vadin'ny zanany lahy, ary ny zanany vavy dia tsy ho alainao ho vadin'ny zanakao lahy, fa ampiala ny zanakao lahy amin'ny fanarahana ahy izy mba hanompoany andriamanitra hafa, dia hirehitra aminareo ny fahatezeran'ny Tompo ka handinganana anao vetivety izy.
ka handingana hanao vetivety izy. Amen. Zay zany ny fampianarana fohy na fanomezana fohy ny tenin'Andriamanitra izay tantarana hoe izy ilay Andriamanitra ny Israely ka dia misaotra ny tompontsika amin'izany fampianarana izany. Ny voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany raha sitrapon'ny tompo izany dia amin'ny manaraka toizantsika ny fanambarana sy ny fanomezana ny Baiboly na ny tenin'Andriamanitra. Manao voainomanao amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia. Amen.